Ry havana ary vavaka isika. Tompo, indreto tokoa zahay mangetaetanao lay mofonaina. Ianao lay teny tonga nofo ivelomanay, teny fahamarinana, famonjenanay, ary mitarika anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Mangetaetanao zahay ankehitriny ka vokiso ny fahamarinanao. Mangetaetanao zahay ankehitriny ka misehoa aminay. Mitenena Tompo fa vokiainao anao ny mpanomponao. Amen. Ravana malala, fifaliana ho antsika indray ny mbola afaka miaona amin'ny alalan'izao teknôlôjia zao na dia samy any tokantrano ary tsika dia afaka makalaza ny alakamisy masina. Inona moa ny atao hoe alakamisy masina? Ny alakamisy masina, masina voalohany indrindra satria anatin'ny herinandro masina izay ora farany, fotoana farany niaonan'i Jesosy Kristy Tompo tetỳ tany, fa manana toerany lehibe indrindra satria dia fotoana nanorenan'i Jesosy Kristy Tompo ny fanasana izay marika hita maso ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso. Nous sommes heureux parce que nous pouvons encore célébrer cette Sainte Seine ce soir qui est la grâce visible, le signe visible de la grâce invisible de Dieu. Ary ny Koritianina voalohany toko faha 1 ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny sivy amby roapolo no angalantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ny Koritianina voalohany dia epistily voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny Korinto, ny Korinto izay nahenony tamin'ireo avy amin'ny Chloé ny fizarazarana. Ary eo amin'ny Koritianina voalohany toko voalohany andininy fahatelo amby folo dia milaza i Paoly hoe moa voazarazara va i Kristy. Ary aty amin'ny andininy faha 1 dia amafisiny Paoly fa ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo dia marika ny fiombonana, ny firaisan'ny fiangonana ao amin'ny Jesosy Kristy aloha voalohany indrindra, ary firaisan'ny fiangonana amin'ny mahasamy vahoakan'Andriamanitra azy. Ny zavatra voalohany izay hitantsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao ry havana dia zao: zava-masina ny fanasan'ny Tompo. La première chose qu'on peut retenir de ce passage, c'est que la Sainte Seine est une chose sacrée. Et l'apôtre Paul dit au verset 29 que vous méditez vraiment, que vous examinez devant Dieu, parce que si vous n'êtes pas digne de recevoir la Sainte Seine, ce sera une malédiction pour vous. Mais au contraire, c'est une bénédiction pour nous qui déjà ont demandé pardon devant Dieu, qui a déjà confessé nos péchés tout à l'heure et qui a reçu une bonne nouvelle de notre pardon. Zava-masina ny fanasan'ny Tompo. Ny fanasan'ny Tompo dia sakramenta. Ny atao hoe sakramenta dia fanehoana hita maso ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso. Ary mamaritra an'izany dia izao: fanatanterahana ny baiko izay nomeny Tompo atsika, zany hoe Jesosy Kristy mihitsy no nandidy hoe ataovy izao fa tsiarovanay. Ary zavatra faharoa dia misy fanehoana hita maso dia ny tena sy ny rany Kristy zany. Ary zavatra fahatelo dia mitarika ho amin'ny famonjena. Mitarika ho amin'ny famonjena. Ina moa zany inona ny dikan'izany hoe vatana sy rano Jesosy Kristy atolony atsika izany. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit lors de l'institution de la Sainte Seine, voici mon corps, prenez-y. Parce que le corps de Dieu
qui est la réalisation prophétique de la chair de l'agneau immolé dans la Pâque juive. C'est cette chair de Dieu-là qu'on mange. Nous ne sommes pas des cannibales, mais cette chair de Dieu-là, c'est la parole de Dieu qui nous nourrit et qui nous emmène dans la vie éternelle pour notre salut. Eo amin'ny andiny andiny fa efatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo de miverimberiny zao tenin'Andriamanitra zao hoe ataovy izao ho fahatsiarovana. Izany hoe fahatsiarovana ny nanome zany tompony tenany sy nanolorany rany zany no zava-dehibe. Ary tsy magaga raha isika fiangonana na de samy any tokatranontsika any ary avy de samy afaka mahatsiaro na de tsy any amin'ny tranom-piangonana. Ary ireny de fanehoana hita maso fotsiny any. Fa ny zava-dehibe de ny fahatsiarovantsika, ny fahazahoantsika ao am-po fa ny tompo dia nanolotra ny tenany ho antsika. Ary ny rany dia ilay fanekena vaovao na latsaka ho an'ny be sy ny maro ho famelan-keloka. Le corps du Christ, ça symbolise tout simplement et fait en mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a institué, mais ça symbolise la parole de Dieu, Jésus qui s'est fait immoler pour nous, et le sang versé sur la croix, c'est ce sang-là qui nous a pardonné nos péchés. Kazany ry havana ny mahazava-dehibe ny fandraisatsika izao fanasan'ny tompo zao amin'ny alalan'ny zavatra hita maso. Amin'ny alalan'ny zavatra hita maso satria hozy izy Calvin hoe ny fanasan'ny tompo de tena ilaina mihitsy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, fa tsy vitany hoe fiombonana ihany, fa fanamafisana ny finoany tsirairay ao amin'ny Jesous Christ. La Sainte Seine a été instituée non seulement pour l'union, la communion de l'Église avec Jésus-Christ, mais c'est surtout de renforcer notre foi en Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas nous priver de cette grâce de Dieu qui vient vers nous, malgré le temps de confinement. Et vous imaginez un couple virtuel, jereo tsara fa ny amora distance tsy miteny anao koa raha sanatria hoe lavidavitra ny vadinao na ny olo-tianao, fa ny fitiavana mifanalavitra rehefa ela ny ela, rehefa tsy mba mifandray mihitsy ny ratsambatana, rehefa tsy mba mifanoroka de to osa izany. Ny zanak'olombelona de mila zavatra kasi tanana, mila zavatra tsapay tanana, rehefa tsapay tanana zany de mampatsiaro ilay fahasoavan-dehibe zay nataon'i Jesous Kristy amitsika. Eritrereto ihany raha ohatra hoe couple virtuel ianao de anatin'ny 10 taona zany nareo tsy mifankahita mihitsy, de aritra ve zany tompoko? Ka toy izany ny fanasan'ny tompo de mila fanehoana hita maso amin'ny alalan'ny tena sy ny raha. Deuxième chose qu'on peut retenir de ce passage de 1 Corinthiens 11 qu'on vient de lire tout à l'heure, c'est que Jésus-Christ, après avoir dit quelque chose, institué quelque chose, il a fait l'acte qui manifeste la réalisation de ce qu'il dit. Rehefa avy nanorina ny fanasan'ny tompo Jesous Kristy hoe ity ny tenako raiso atolotra ho anareo, ity ny rako lay fanekena vaovao atolotra ho anareo, de lasa izy de natory ve ry havana? Tsia, nanolotra ny tenany izy ary lasa izy novonoina tamin'ny hazo fijaliana. Teo amin'izany nanamborana zany no nokapohana izy, zany hoe ilay nofony iny nokapohana, nororana, nitevatevana, tsy nazaka ny hazo fijaliana fa nenjeraka nampiny Simona de Cyrène nitraka iny betsaka, ary dia niaretany hatramin'ny farany ny hazo fijaliana, ary nalatsa ny rany avy eo, ka izany no tena sy raha raisitsika. Jésus-Christ, après avoir institué la Sainte Seine, il a été torturé, on lui a craché dessus, il a porté la pire épreuve de sa vie, et il n'a pas résisté à la tentation, il a fait jusqu'au bout
ce qu'il a dit. Frères et sœurs en Christ, ça nous questionne aussi. Nous, est-ce qu'il y a des choses qu'on a promis, mais on ne dit pas? Et moi, je pense vraiment, en tant qu'observateur social, c'est que c'est le décalage entre le dire et le faire qui est vraiment le problème de notre société à Madagascar et aussi ailleurs. Ni tsy fitoviana ny amin'ny zavatra tenenina sy ny zavatra atao, izany ny tena olana indrindra fa nefibe ny firenena riavana. Ka isika so mba misy zavatra notenentsika tamin'Andriamanitra nefa tsy nataotsika. So mba misy zavatra nampanantenantsika ny olona nefa tsy nataotsika. Ao izy le teny gasy zay, kobaka ambava, mikobakobaka eo fotsiny izy ambava fa de tsisy zavatra tanteraka riavana. De ny olona alina nge zay. Ary satria moa iresaka betsabetsaka ny tokantrano mihitsy andro any satria ao anatin'ny tokantrano no fototra voalohany indrindra iorenan'ny tsodranin'Andriamanitra. Ary zany mahatonga an'izao fanasan'ny tompo afaka tanterahana isa tokantrano zao satria ny tokantrano ihany koa no fiangonana, fiombonan'ny ino. Ary ao ny sela voalohany indrindra, c'est la cellule primaire de l'église, le foyer. Et moi je pense que pourquoi il y a beaucoup de divorces? Pourquoi il y a beaucoup de vies détruites? Pourquoi il y a l'émission Tout a basculé, le jour où tout a basculé? Parce que il y a beaucoup qui ne respectent pas leurs engagements, les choses qu'ils ont prononcées devant Dieu à l'église. Raha ohatra hoe samy mba manaja daholo ny voady izay niteneniny teo anatrehan'Andriamanitra, niteneniny teo anatrehan'ny olona, raha tanterahany zany anatin'ny tokantrano, tsy misy fisarahana, miadana ny tany ary miana miray, tena miompona ny tokantrano. Ary iny ara mbola tsy ampy ny voady iny ny hoe idianao sy amelanao tsy ala aminao, mandra-piavy ny fahafatesana, na orina finaritra, na marary sika, na orina manana. Tokony ampina iny riavana. Mety mbola hitolomantsika mihitsy ny anampiana an'izany voady zany. Tokony ampina koa hoe tsy anao zay ampiketroketro na tarehanao mety maro riavana. Tena rehefa mandeha ny fotoana, le vaditsika io ihany no mikitakita, lokizitina, de lasa marikivy be ny tarehan'le anankiray. Tokony anao zay amandimandina ny vadinao ianao. Ary sika rehetra tsirairay avy koa am'izao zao ty misy afatra avy amin'ny pastera. Araroto zao fotoana ny confinement zao riavana. Profitez bien de ce moment de confinement. Parce que vos conjoints, votre mari, votre femme ne voient que vous à la maison. Et profite bien à mettre bien les choses. Manao akanjo tsaratsara, mba manao jejejo tsara, jereny vadinao. Mba anaovana sakafo tsara izy, karakaraina tsara. Fisambizana ve dady andao fa anaovana tambavy kely mba handrona ilomana ao anaty baignoire. Fisambizana ve neny ao fa anaovana lasopy kely. Ary tena tia ny vehivavy mihitsy hono rehefa ny lehilahy no mahandro sakafo mba araroty zany ry lehilahy. Zao ny tena fotoana ny confinement zao. Ka de riavana io tokantranontsika io mila kojakojaina satria ao de volo manafika voalohany indrindra. Ary rehefa ravy io ny zavatra ataonao any ivelany ihany tsisy dikany. Tena milaza aminao problème maraina mandritry ny andro ianao maraina mandritry andro rehefa misy problème ao an-trano any am-piasana any ianao ohatrany zombie fotsiny ianao fa tenen'ny olona zany ve ahoana mane de fotsiny ahoana ohatrany tsy henoko le izy teo. Karakarao riavana ny tokantrano. Farany pour terminer de zao zay zavatra ny tenen'ny tompo de ainy ny manotanteraka azy. Ao amin'ny Romanina toko fahaefatra ny andininy faharaiky amby roapolo de milaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary natoky indrindra fa izay nolazainy de ainy atao koa. I Abrahama zany eto nyresahana natoky an'Andriamanitra izy na de fa antitra be ary izy mbola tsy niteraka foana. Nefa ny tenenin'Andriamanitra aminao mihitsy no isy taranaka be ho famonjena n'izao tontolo zao. Abraham, malgré que il a été avancé en âge, il a cru à la promesse de Dieu. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure,
quand Dieu dit, Dieu fait. Il n'est pas comme les êtres humains. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe peu importe quelle difficulté tu as dans ta vie, aie confiance en Dieu. Parce que ce qu'il a dit, il sait le réaliser aussi. Romains chapitre 4, verset 21. Ary zao fanasan'ny tompo zao ny tena inanantsika an'izany tenin'Andriamanitra zany hoe tena ateniko mihitsy zany teninao zany Andriamanitra, ary tena inoko zany atao poko. Ary ny rahan'i Jesosy Kristy dia hosotroko mihitsy ty rahanao ty, satria ity no mariky ny famelan-keloka ny raha zay nalatsakao teo amin'ny hazo fijaliana. De zao Sainte Seine zao ry havana dia fiombonana amin'ny Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina, fa fiombonana ihany koa amin'ny kristianina rehetra maneran-tany. En ce moment, je sais pas à Madagascar, mais en tout cas, en France, en Europe, il y a beaucoup de personnes qui prennent en même temps la Sainte Seine. Et moi, je pense que cela prend une dimension prophétique, là où notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 17, verset 21, qu'ils soient unis, eux tous. Et même si il y a le coronavirus dehors, ça n'empêche pas de nous unir dans la prière, dans le fait qu'on soit unis à table devant le Seigneur. Et frères et sœurs en Christ, remerciez le Seigneur, rendez grâce à notre Seigneur, parce qu'il est fidèle et il nous aime, il nous donne encore son corps et son sang ce soir. À Dieu seul soit la gloire. Amen.